Tavaverina tao anatin'ny vaovao ndraitsika tompoko lasy toa rehefa avy nisento tao anatin'ny minitra vitsy nanaraka ireny dokam-barotra ireny. Tontolon'ny toe-karena kosa indray no anoizantsika ny fotoanantsika. Tsy tokony logistique pétrolière irery no any misahana ny fitehirizana ny solika eto amintsika fa tokony ahalalahana ny fahafahana manao izany raha ny hevitry ny mpahay toe-karena Hugo Johnson mba tsy hidangana loatra ny vidin'ny solika eto an-toerana. Tokony samy anana ny toerana hitehirizan'izy ireo ny tahirin-tsolika ny kampania tsolika tsirairay mba ahafahan'izy ireo mividy solika rehefa midina ny vidin'izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ny hevitry ny mpahay toe-karena Hugo Johnson izay nanao famelabelara-kevitra teny amin'ny IEP ampandrana ny herinandro lasa teo. Libéraliser ny logistique pétrolière. Alao zany ny compagnie pétrolière anana ny réserve anazy mba ahafahany manamboatra cuve BDP izy mba ahafahantsika mividy amin'le fotoana mahamora ny pétrole. Fa zao tsika kely le réserve dia voatery mividy foana tsika na lafo arana izy. Dia misy zany misy politique tena diminution de coût io zany tokony misy politique zay atao. Fa zay foana le izy hoe mety tsy mahita tombontsoa angamba le olona amin'le politique no mahatonga an'le izy tsy mety hanao an'le izy. Fa raha zany dia efa niteny mihitsy tokony libéraliser ny logistique pétrolière. Sovena manana ny azy ngeza be, ny Galana manana ny azy ngeza be, dia terena mihitsy izy ny OMH, satria ny OMH en tant que institution de régulation no miteny hoe tsy misy mahazo manafatra rehefa volana septembre mandra-pahatonga ny volana janvier satria eo ambony be ny fantsofana eto ambonin'ny tany satria mangatsika any États-Unis sy any Europe. Fa amin'ile fotoana manomboka mafana hoe volana mai, juin, juillet, août io zany ary nefa na misy juillet août rehefa tokony tsy vidy satria mandeha vacances indray ny olona dia lafo be koa ny vidin'ny pétrole. Nambarany ihany koa fa tsy tokony hanafatra fiara avy any ivelany isika malagasy fa ny fisian'ny fiarakodia maro izay mifamezivezy eto amintsika no anisan'ny mampiakatra ny filana solika. Efa firenena faran'izay mahantra ianao mbola miimporter automobile. Ministère rehetra manana automobile, député mbola mangataka automobile koa. Any amin'ny pays scandinave ke zany prime ministre zany azy mandeha bisikileta mandeha tongotra. Io pays firenena manan-karena ary fa maninona tsika no style. Mikasika ny jirama indray dia nanamafy ity mpahay toe-karena ity fa azo arenina tsara ny jiry sy rano malagasy. Mila mpitantana vonina anarina ny jirama izany, mila ihany koa fampiasam-bola na investissement public. Ilaina ihany koa ny mahafantatra ny karazana angovo mety ho an'ny Madagasikara.